mianatra eo tongotrao. Tonga eo amin'ny fotoanany zazakely indray tsika zao. Elaela tsika tsy mihaona fa mihaona indray tsika dia faly mihaona amin'ny zazakely rehetrarehetra indray amin'izao sabata maraina izao. Handeha ary tsika nomboka ny fotoana dia ilay hira fiarabana taloha aloha ny ataontsika indray androany dia dahoary hiaraka hanao fiarabana tsika dia mivavaka dia hanao lesona. Ao arany isa, roa, telo. Manahoana falita fahoana raha vao mahita anao, manahoana ianao, manahoana tompoko. Salama tsara ny zazakely rehetrarehetra, miaraka amin'ny dada sy neny, miaraka amin'ny zoky, miaraka amin'ny zandrikely. Eny ary, andao akambana ny tanana fa hivavaka tsika. Akambana ny tanana, ahondrika ny loha, akipy ny maso, hivavaka isika. Misaotra anao izay Jesosy io fa afaka hihaino lesona indray. Misaotra noho ny fitahianao anay, amin'ny anaran'i Jesosy no nangatanay vavaka. Amen. Eny ary mahafinaritra ny mifankahita indray. Lesona vaovao indray lesona fahafiry moa tsika izao amin'ity herinandro ity. Herinandro fahafolo dia lesona fahafolo. Ny lohateny efa haitsika, mandeha eo ambonin'ny rano. Tsy anjery. Ao miaraka mamerina amin'ny andro atahorako no itikiko anao. Efa mahay ny zazakely. Andeha angia rahantsika ny tantara. Andeha angia tsika hihaino ny tantara. Tsara ny andro tamin'izay. Tonga ny fotoana fodiana any an-trano. Nanao veloman'ny vahoaka ny naman'i Jesosy. Tena nanao veloman'i Jesosy koa ny namany sy ny vahoaka. Dia natosika ireo mpianatra teny ambony farihy ny sambo kely dia lasa Jesosy. Flip, flap, flip, flap. Kapokapoka teo amin'ny sambo kely ny onjan-drano sy ny tafio-drivotra avy eo. Nanomboka mifofofo ny rivotra dia nisy hery. Nanonja mafy ny ranomasina dia nanomboka natahotra ny mpianatra. Nitselatselatra ny andro. Natahotra be ny mpianatra tamin'izay fotoana izay satria saika niletika tany anaty rano ny sambo. Tery lavitra tery. Tazan'zareo i Jesosy nandeha teny amoron'ny tany. Ary rehefa avy eo dia tazana indray mandeha eny ambonin'ny rano. Tsy miletika rakizy Jesosy fa eny ambonin'ny rano izy mandeha dia hoy Petera hoe Jesosy iny, Jesosy iny, Jesosy io afaka mba mandeha eny akaikinao ve Avy hoy Jesosy. Dia niakatra niala avy teo anatin'ny sambo rakizy i Petera. Niala tao anaty sambo izy dia nanomboka nandeha teny anaty rano. Tena andeha i Petera. Nandeha Petera. Tsy niletika Petera fa nandeha izy, nandeha izy, nandeha. Tsy natahotra izy satria nijery an'i Jesosy. Dia rehefa nandeha elaela izy nanomboka nitodika. Nanomboka nijery ny manodidina azy izy fa tsy nijery an'i Jesosy intsony. Nanomboka natahotra Petera. Nanomboka nierikerika izy dia niletika satria tsy nijery an'i Jesosy. Niantsoantso mafy izy. Jesosy io vonjeo Diny tokoa rakizy rehefa nanomboka nijery an'i Jesosy izy dia niraisin'i Jesosy ny tanany. Tsy niletika intsony izy satria nijery an'i Jesosy izay tompony sy mpamonjy azy.
isika rakizy tsy tokony anadiny mandrakariva fa tsy lavitra antsika Jesosy fa eo akaikintsika izy, manampy antsika izy, tia antsika izy ary mitarika antsika mandrakariva. Izay zany ny tokony ataontsika rakizy, mila mahatoky an Jesosy tsika. Andeharintsika hivavaka aloha satria mila mangataka amin' Jesosy sika fa hanampy antsika izy. Akambana ny tanana, ahondrika ny loha, akipy ny maso. Jesosy eo ampiry mba tsy hanadino izay zavatra rehetra ataonao amiko mandrakariva. Misaotra Jesosy eo. Amen. Mahafinaritra ny tantara mila maninona hoe tsika? Mila mahatoky an Jesosy mijery an Jesosy dia tsy manadino ny zavatra ataon Jesosy amintsika. Averina ary? Mila mahatoky an Jesosy mila mijery an Jesosy tsy manadino ny zavatra nataon Jesosy tamintsika. Dia izay indray ary lesitsika tamin'ity sabaty dia andeharintsika hifanao veloma dia amin'ny herin'ny indray. Ao ary, hira taloha ihany indray no ataontsika. 1, 2, 3. Tia mifanao veloma, veloma, veloma. Tia mifanao veloma amin'ny herin'indray. Veloma tompoko dia amin'ny herin'indray izany Manahoana daholo ny zazaboto rehetra faly mamangy antsika rehetra atao tokantrano amin'izao sabata fitsaharana izao. Isaorantsika Andriamanitra noho izay fitahinany mena antsika izay dia andao ary araka hivavaka isika, anakamana tanana, anondrika ny loha, anakipy ny maso. Andriamanitra, fitahina lehibe no nomenao anay dia izao sabata fitsaharana izao. Dia mba ahazo fitahina tokoa ny zahay ankizy rehetra manaraka n'ity fandaharana ity, ho zaza endry sy mpakatoa. Dia mba ahay hivavaka sy saotra aminao izay tsiraray avy. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana hivavaka. Amen. Mitondra ny lohateny hoe iza no mikarakara. Izay indray miaraka ianarantsika amin'ity fotoana ity rakizy. Inona hoe ilay lohateny teo? Iza no mikarakara. Isaorantsika Andriamanitra fa manome fotoana manokana mba halalantsika amin'ny valin'izany fanontaniana izany hoe iza no mikarakara. Ny tsy anjerentsika dia voasoratra ao amin'ny Salamo 1:7. Salamo 1:7. Mivaky toy izao hoe amin'ny andro atahorako no hitadiavako anao. Amin'ny andro atahorako no hitadiavako anao. Andao ange hiaraka merina izay tsy anjery izay isika. 1, 2, 3. Amin'ny andro atahorako no hitadiavako anao. Bravo! Tsara be ity tantarantsika ity rakizy fa eno tsara ary. Dia manasa antsika rehetra ary hanaraka an'izay dia hangataka amin'i Jehovah foana isika mba handray lesona avy amin'izany tantara izany. Nentin'ireo zokilahy Josefa lavitra ny fonenany ireo andeha hanondry ny fianakaviany be dia be indray andro. Efa lanin'ondry avokoa ny ahitra teny amin'ny saha akaikikaiky ka tsy maintsy nentin'ireo rahalan'ireo ny raokahitra vaovao izay azo nohanina ny ondry. Andro maro dia maro tokoa no lasa kanefa tsy mbola niverina ihany ireto rahalahy Josefa. Tiako raha mandeha mitady ireo rahalahinao ianao, hoy Jakoba tamin'i Josefa. Jereo sao misy zavatra ilain'izy ireo any, ary avy eo miverena milazamiko raha tsy misy manjo azy. Eny ary ry dada, iainga izao dia izao hoy Josefa. Dia lasa nanamboatra ny sakafo hoentiny mandritra ny lalana lavitra izy. Rehefa vonona avokoa ny zavatra rehetra, dia nanaovany ilay akanjo lava tsara tarehy. Nandeha izy ka nandeha.
afaka andro maromaro vao nifanena taminy ireo ralany. Nitazana ny samy maro ireto ralany indray maraina ka indro hitany Josefa tamina anatona azy. Ity fa tonga ilay mpanofy hoy ny anankiray taminy. Fa inona koa no alehany aty? Hoy ny iray hafa. Niresaka zavatra ratsy nokasaina tao tamin'i Josefa izy ireo avy eo ka nanao drafitra ary drafitra mahatsiravina tokoa. Hitako ihany nareo no ny farany, hoy Josefa sady niazakazaka nanatona azy ireo izy. Niala teny aminy anefa nitsikitsiky rehefa nisotonin'izy ireo mafy izy. Voalohany indrindra dia nesoron'ireo rahalahy teny amin'ilay akanjon'i Josefa. Avy eo dia nalatsa ny tao anaty lavaka lehibe teo ambanin'ny tany izy ary tsy afaka niakatra avy teo. Niverina teo amin'ny toerana nilasiana ireto mpirahalahy ka nipetraka mba hihinan-kanina. Ireo benaralahan'i Josefa kosa tsy nandry saina tamin'ny zavatra nataon'ireto zokiny. Nikasa mangingina hampiakatra ny Josefa tao anatin'ilay lavaka lalina dia lalina izy rehefa afaka kelikely eo ka handefa zohody. Rehefa teny an-dalana ho any an-tsaha hikarakara ny ondry no nieritreretan'izany. Rehefa lasa Robena tena nompony maso ny teny amin'ny lohasaha Joda rahalany iray hafa. Indreto misy mpivarotra, hoy izy. Fomba iray androantsika an'ilay mpanofy ity. Andao amidintsika ny aminy Josefa, azon'izy ireo atao andevy izy. Te izany ny zavatra nataon'ireto mpirahalahy taminy. Namidiny sekely volafotsy 20 tamin'ny mpivarotra i Josefa. Natahotra izy Josefa tamin'ny voalohany. Nangovitra izy ary nitomany. Tsarony avy eo ny rainy sy ireo tantara maro no tantarainy taminy mikasika ny fomba nikarakaràn'Andriamanitra azy. Tsy fantany izay antony nahatonga izao zavatra azy izao taminy, fa ny nataony dia nitoky tamin'Andriamanitra fa omba azy hatrany n'aiza n'aiza alehany. Afaka mino koa ianao fa hiaraka aminao Andriamanitra. Hiaraka aminao izy n'aiza n'aiza alehanao. Na inona ataonao, tiany ianao ary tiany no hitokinao aminy. Manahoana daholo ianareo rankizy, faly indray tafahoana aminareo amin'ity sabata mahafinaritra ity. Hiaraka eto ary isika hametina ny lohahevitra 10 izay manao hoe sakafo ny olona iray fanampiny. Sakafo ny olona iray fanampiny. Manana andalan-teny izay tiany Jesosy ianarantsika ary ho tadidiana mandrakariva. Izany rankizy dia hitantsika ao amin'ny Petera voalohany 5:10. Petera voalohany 5:10 manao hoe ary Andriamanitry ny fahasoavana rehetra izy no hanatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Andao inge averintsika tsara ary Andriamanitry ny fahasoavana rehetra izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Petera voalohany 5:10. Manana hafatra manokana ho azy sy anao rankizy Jesosy dia tsy inona izany fa na inona zavatsarotra eo amin'ny fiainantsika dia tsarovy fa tiantsika mandrakariva izy. Ka dia manasa anao ary hanaraka ampitiavana ny tantarantsika. Nona ikera. Torako izany koa nge ny reniny. Efa 3 andro izao izy ireo no tsy nisakafo. Lasa nandeha niezaka mba hitady sakafo hoaniny izy ireo ny rainy. Saingy indrisy rankizy tsy nitondra na inona izy rehefa niverina. Tena miala tsiny aho izy. Tsy misy vary intsony eto amin'ny tanànantsika. Efa volana maro izao no tsy avy ny orana. Rehefa tsy misy orana dia tsy misy zava-maniry. Mety tsy hanana sakafo mihitsy isika mandritry ny fotoana lavabe. Tamin'ny fotoana indrindra
Ny everany fa ho faty izy ireo dia indro fa nandefa fanampiana an'Andriamanitra e. Nisy kamion lehibe misy soratra hoe Adra tonga tany amin'izany tanàna izany, ary tonga teo amin'ny tanànan'izy ireo. Vary hoy ilay mpamily ny antsoantso. Mahazo vary iray kitapo avy ny fianakaviana tsirairay. Ny lahatra aingakaingana teo akaikin'ilay kamion ny olona. Vetivety foana rakisy dia nahazo vary afaka haharitra mandritry ny andro maromaro avokoa ny fianakaviana rehetra tao amin'izany tanàna izany. Ary dia nisy kamion hafa tonga nandritra ireo volana maro manaraka nikarakaran'ny olona mandrakariva Andriamanitra tamin'ny fotoan-tsarotra. Efa volana maro izao no tsy avy ny orana tany Israely. Ngazana ny tanimboly, nijoro toy ny taolana teo anivon'ny lanitra mafana be ireo hazo efa makina kely. Efa ritra avokoa ange ny ony sy ny renirano e. Ary farany dia ritra koa aza ny renirano Kerita izay niafenan'i Eli ny mpanjaka Aba. Saingy mbola niany Eli foan'Andriamanitra. Mandehana ny Zarefata hoy ange Andriamanitra taminy. Efa nanendry mpitondra tena iray any aho hikarakaranao. Noho izany dia nandao an'i Israely Eli ary nanao dia lavitra mihoatra ny 100 maily, izany hoe 100 faingo 9 kilometatra rakizy, izay makany amin'ny firenena iray hafa. Rehefa tonga tany izy dia nisy mpitondra tena iray nanangona kitay teo am-bavahady makany Zarefata. Mba azonao hitondrana rano kely amin'ny fisotro ve aho hoy angely nangataka taminy. Dia mba azonao hitondrana mofo kely koa ve aho. Efa niodina andeha haka rano ilay mpitondra tena. Saingy nijanona izy rehefa nangataka mofo angely. Tsy manana mofo na dia iray akory aza ho izy. Koba kely eran-tanana sy menaka kely fotsiny mba hananako. Nanangona ireto kitay kely ireto aho izao mba hanamboarako mofo kely ho azy ho an'ny zanako lahy. Rehefa izany ange dia ho faty izahay. Aza matahotra hoy ange Eli. Mandehana mody ary hanamboary mofo kely aho. Rehefa izany vao manaova ho anao sy ny zanakao lahy. Fa Andriamanitra efa nilaza fa tsy ho lany ny koba sy ny menaka mandra-pandatsaka Jehovah ranorana eo amin'ny tany. Tsy Israelita ty vehivavy ity rakizy kanefa nino an'Andriamanitra izy ary nametraka ny finoany teo aminy. Nanapa-kevitra ny hatoky izy fa hiahy izay zavatra ilain'Andriamanitra. Araka nolazainy Eli mihitsy ange ny zavatra nitraka. Niditra tany an-trano niaraka taminy izy ary nanamboatra mofo kely ho azy ilay mpitondra tena. Taorian'izany andro izany isaky ny nandeha nanamboatra mofo izy dia nisy koba sy menaka ampy hatrany. Tsy lany mihitsy ange ny koba sy ny menaka tao e. Namonjy ity vehivavy ity sy ny zanan'lahy ihany koa rakizy ny fahagagana nataon'Andriamanitra hamonjenan'i Eli. Fotoana vitsivitsy taty aoriana dia narary ny zanak'ilay mpitondra tena ka dia maty. Ny eritreriny voalohany dia hoe nanafay azy Andriamanitra. Inona ary ozy izy ny tsy mety nataoko? Inona ny tsy mety nataoko taminao e? Hoy ange izy nikika nitomany tamina alahelo e. Tonga hampatsiaro an'ny fahotako ve ianao ary hahafaty ny zanako? Izany ny teniny tamin'ny Eli rakizy. Tsy Andriamanitra velively ange no nahatonga ilay zazalahy ho faty. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia ny fanomezany ny fiainany. Ny fahasoavan'Andriamanitra no niaro azy ireo tsy ho faty ny mosary. Tany amin'ny efitra ambony no nitoeran'i Eli tao an-tranon'ilay mpitondra tena. Nentiny tany amin'izany efitra izany ilay zazalahy ary nampandriny teo amin'ny fandriana izay natoriany Eli. Niapatra intelo teo amin'ilay zaza ary Eli ary nitaraina intelo tamin'Andriamanitra hoe Jehovah Andriamanitra aoka hody amin'ny indray ny ain'ity zazalahy ity. Dia novalian'Andriamanitra tao anatin'ny fotoana fohy ny vavaka nataony Eli. Teo ny eo dia velona indray ilay zazalahy.
mihevitra ireo olana mianjady eo amin'ny fiainanareo ihany koa angerakisy Andriamanitra na dia misy zavatra ratsy aza manjo antsika rakisy dia fantaro ary fa tia azy ianao Andriamanitra. Miarahaba ireo tanora mantonto rehetra, ny 13 taona sy 14 taona rehetra. Miarahaba ny zoky ny zandry rehetra indray aman-dreny-drehetra ihany koa. Tafaraka eto indray isika amin'ity androany ity dia kopakopa tanana ho antsika tsirairay avy. Lesona 10 no nianarantsika tamin'ny herinandro iny izay miresaka indrindra ny amin'ny hoe fahaizana mandanjalanja sy fahononam-po. Fahaizana mandanjalanja sy fahononam-po. Efa nahita angamba ianao ireny olona manao gymnastika ilay mandeha amin'ny tady tokana na amin'ny vy tokana mandeha amin'ny elanelany lavitra. Izy ireny indraindray dia manao tsangolo-batitaka ny tanany no andehanany amin'iny vy lavidavitra iny mandeha tokana izany. Izy ireny dia tsy maintsy manana ilay atao hoe équilibre na ilay fandanjalanjana mba tsy hahatonga azy irona ao ary dia enjera na ao ary amin'ny ilany. Dia tsy maintsy nisy anefa ny fanazarantena izay nataon'izy ireny mba hahafahany manana izay équilibre tsara izay. Tamin'ny voalohany izy dia mety hoe nienjera foana fa rehefa nienjera izy dia miaro naingana ary mianatra indray mandeha eo ambonin'ilay tady na eo ambonin'ny vy na eo ambonin'ny hazo anankiray. Fa eo amin'ny fiainantsika amin'ny mahaisika antsika ihany koa ry tanora mantoanto dia ilaintsika indrindra ny mahay mandanjalanja eo amin'ny fiainantsika. Andriamanitra no namorona antsika dia fantany tsara izay mahasoa antsika sy izay mety amintsika ka ny fanontaniana dia hoe ahoana ary no ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra mba ahaizantsika mahazo fahasalamana tsara sy fiainana voalanjalanja tsara dia tsy maintsy arahantsika ny planin'Andriamanitra ho amin'ny fiainantsika. Nitsenjerintsika tamin'ny iny herinandro iny dia manao toy izao. Ao amin'ny Korinthiana voalohany 9:7-10 sy ny 20 dia rahantsika mamerina izany. Ahoana ary moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tepolo ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra. Ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo fa olom-boavidy ianareo ka dia mankalaza an'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Ahoana ny lazain'ilay andinina tao fitadidy? Tsy fantatrareo ve hoy izy fa ny tenanareo dia tepolo ny fanahy masina. Izany hoe ity tenantsika ity dia ny fanahy masina no mitoetra ao anatiny ao. Dia voalazana eo ambany eo fa olom-boavidy ianareo ka dia mankalaza an'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Toy ny hoe manana zavatra anankiray isika ohatra dia nisy nividy ny zavatra iny dia avy eo nefany rehefa nividiana ilay izy dia isika ihany no niangaviany mba hampiasa an'ilay izy. Dia toy izay ity tenantsika ity novidian'Andriamanitra tamin'ny rano izy ity tamin'ny rano Jesosy Kristy. Dia avy eo nefany nomeny antsika ihany ilay izy mba ho ampiasaintsika. Dia noho izany dia tsy izay tiantsika no ataontsika amin'ity tenantsika ity fa izay sitrapon'Andriamanitra. Dia ahoana ary ny ahafahantsika mandanjalanja an'izany rehetrarehetra izany mba hanarahantsika ny planin'Andriamanitra sy ahafantarantsika ny planin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Tamin'ny herinandrontsika dia niresaka ny amin'ny hoe safidy. Ilaintsika ny manao safidy tsara eo amin'ny fiainantsika mba tsy ho diso fanantenantsika rehefa ao aorianao. Amin'izao fotoana izao dia mety mieritreritra nareo hoe mbola kely dia mbola tsy anjarantsika ny mieritreritra hoe inona ny sakafo mahasalama, inona ny rano tokony hosotroina ohatry ny ahoana. Mety hoe mbola miankina amin'ny ray aman-drenitsika amin'izany rehetra izany kanefa amin'izao taonantsika izao indrindra no mila ianarantsika ny mikolokolo, ny mandanjalanja, ny mahafantatra n'izany rehetra izany mba hikolokoloantsika ny vatantsika araka ny tokony ho izy ka hananantsika fahasalamana na amin'ny lafiny ara-tsaina na amin'ny ara-batana na amin'ny ara-panahy. Tsy hoe ny saina fotsiny dia avela amin'izao ny vatana sy ny fanahy fa mila lanjalanjaina tsara ireo rehetra ireo mba hanome voninahitra an'Andriamanitra ny tenantsika manontolo. Namorona antsika Andriamanitra saingy nakininy amintsika ny fitondrana ny fiainana andavanandro. Dia ilaintsika ny maheno ny mandray ny fitarian'ny fanahy masina antsika mandrakariva. Ilaintsika ihany koa ny manana fijery tsara
amin'ny lafiny zavatra rehetra. Ilay hoe fijery miabo amin'ny lafiny zavatra rehetra dia ahatonga antsika ho falifaly mandrakariva izany, ahatonga saintsika hisokatra ho amin'ny tsara rehetra. Dia fantaro hoe inona ny planin'Andriamanitra ho amin'ny fiainanao dia izay lazainy fanahy aminao arahana. Raha fitinina dia izao ry tanora mantoanto. Nomen'Andriamanitra anao io vatanao io tsy ho ataonao amin'izay tianao fa ho ataonao arak'izay hitondran'Andriamanitra anao. Ilainao no mandanjalanja amin'ny lafiny rehetra raha tsy hanara-bata na ara-panahy, dia ilainao no mikolokolo ny vatanao ho amin'ny fahasalamana tena izy. Dia mirary soa indrindra anao ary mba hanao fanandramana tsara dia hiankina amin'Andriamanitra mandrakariva, hiantso ny fanahy masina mandrakariva mba hahafantaranao ny planin'Andriamanitra ho amin'ny fiainanao. Dia mirary soa indrindra re ho amin'ny manaraka indray. Veloma daholo. Dia endrika falifaly, endrika sarika no iarabanantsika mpiaino tsy ankanavaka, ary indrindra iarabako manokana ny tanora zatovo izay azo lazaina hoe manana ity lohahevitra ity. Sady ny aloha no eo afovoany. Inona indray ary izany? Ohatry ny hoe ankamantatra izany le izy. Inona ary izany? Sady ny aloha no eo afovoany. Valitsika izany fanontaniana izany rehefa avy eo fandiovaka itsika ny baiboly ao amin'ny Marka 7:3 sy ny 4. Marka 7:3 sy ny 4 dia toy izao ny voalaza. Dia hoy Jesosy tamin'ilay lehilahy maty tanana mitsangana etsy afovoany. Aroky izy tamin'ny olona, inona moa no mety atao amin'ny sabata? Ny manao soa va sa ny manao ratsy? Ny mamonjy aina va sa mahafaty? Fa tsy nety ny tenin'ny olona. Zay indray zavatra nitranga sabata ny andro. Eto dia laza vaovao mahafaly amintsika. Rehefa sabata ny andro dia matetika te hanao zava-mahagaga ny tompo, te handrotsaka ny fahasoavana izy, te hanasitrana izy, te hamela heloka izy, efa hitantsika tamin'ny lasa izany, te hanadio izy tahaka an'ilay boka. Eto dia misy an'ity lehilahy ity, lehilahy maty tanana, maina mihitsy io tanana io, tsy mihetsika, tsy misy raha mikoriana akory. Fa voalohany indrindra, na dia izany aza ny toerana misy azy, dia nakany am-piangonana izy. Fa tsika indraindray zavatra kely tsinitsinina akory dia za tsy hivavaka. Indraindray dia zavatra tsisy dikany, kiraro midekôla, tsy haiko, akanjo misy rovitra kely ve tsy fantatro, jenjenjiny kely. Dia misy ara dia mahasahy manao faux malady, ohatry ny hoe marary lava izany foana, mamorona aretina rehefa sabata. Tena ratsy izany. Fa ity lehilahy ity tena marary. Tsy tokony ho any am-piangonana akory satria maty tanana. Fa tao anatin'izany aretin'izany mihitsy izy no nakany am-piangonana ary tany no mifaniana amin'i Jesosy. Tany no nandray fanasitranana. Ny zavatra nataon'i Jesosy azy dia izao. Sady ny aloha no eo afovoany, nasehany Jesosy nitsangana teo afovoan'ny olona rehetra izy. Amin'ny ankapobeny dia ohatry ny hoe manala baraka. Fa tsy manala baraka Jesosy fa te haneho ny voninahitr'Andriamanitra. Dia natsangany Jesosy teo afovoan'ny olona rehetra ilay marary, ilay maty tanana. Dia niteny Jesosy hoe ny manao amin'ny inona ny tsara, ny manao soa va sa ny manao ratsy, ny mamonjy aina va sa ny mahafaty? Dia tsisy sany teny ny olona. Dia nosotrany Jesosy ilay maty tanana. Manomboka nikoriana ny rà, manomboka velona ilay tanana. Tsy fantatro hoe inona ihany koa no tsapanao
manomboka efa tsy de misy aina eo amin'ny fiainanao. Mety akarazana aretina arabaky teny zany. Mety tsy fantatro ohatrany efa tsy misy herintsony tsy misy aina ntsony. Irariko amin'ity sabata ity. Mba hifanina am' Jesosy ianao, makanesa mihitsy any am-piangonana am'izany toerana misy anao zany. De rehefa tonga any ianao de mitenena am' Jesosy hoe sitrano aho, tahaka an'ilay lehilahy maty tanana. Fa afaka manao an'izany ho anao Tompo. Satria sabata fanasitranana, sabata fanaovana soa, ary eo amin'ny fiainanao koa de manaova toy izany. Raha misy olona mampalahelo, raha misy olona tokony hanaovana soa, raha misy olona tsy haiko hoe inona ny mahazo azy amin'ny andro sabata, de vonjeo zany olona zany. Fa zany ny toetran'i Jesosy. Toy izay raha manao fanandramantsika ny amin'ny lohahevitra fifaliana ilay Franco, ao manaraka indray Sia. Veloma tompoko. Ampifaliana indray ry mpiara-mianatra namana isany no fankahitana sy anolorany fiarabananao amin'izao sabata iarahantsika mianatra ny lesona sekoly sabata izao. Mbola amin'ny mandidy tontolon'le hoe fomba fandiniana ny famolanina amin'ny baiboly isika ankehitriny, ka ny taridalana lesona fahafolo no iarahantsika manana androany, izay nampitondraina lohateny hoe izay miara ny farany izao tontolo izao. Ka ny andinina tao tadidina moa dia amin'ny Korintianina 1:10 sy 12 manao hoe ary zany dia nanjo azy mba ho anatra, sady voasoratra izany ho fananarana antsika izay nihara ny faran'izao tontolo izao, koa izay manao azy fa efa mijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandrao ho lafo. Ny fiadana tompony ho anao sy ny ankonanao, andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indray ny an-danitro, misaotra anao izay noho ny fitiavana, noho ny fitantanana, noho ny famondram-po izay nasehonao teo amin'ny fiainana tsirairay avy, ka nomenao anay ty sabata ity ahafahanay miara-mianatra ny teninao. Mamelà ny elokay ary mamondrafo aminay, ary mangataka hatrany izay ny fanaina masina mba ampitoerinao anty-amponay, ka ny teninao anie hitondra soa sy fanavaozana ao amin'ny fiainana tsirairay avy. Anaran'i Jesosy nangatana ny vavaka. Amen. Ry mpiara-mianatra namana isany, imbetsaka Jesosy nefa niresadresaka mikasika an'ity farany izao tontolo izao ity. Ary raha miresaka ny amin'izany lohahevitra izany izy, dia nampiasa ohatra tamin'ireo tantara izay tena nisy tany aloha tany, dia ny nandravan'Andriamanitra ny izao tontolo izao teo amin'ny safo-drano sy ny fandravana ny Sodoma sy Gomora. Andeha ho zaraintsika telo ny dinidiniky fanaovantsika eto androany. Dia ny voalohany dia ny hoe ho avy ny farany izao tontolo izao talohan'ny safo-drano. Ny faharoa, tonga ny farany ho an'ny Sodoma sy Gomora. Ary ny fahatelo, ho avy ny farany izao tontolo izao. Izany dinidinika izany no andeha ho jerentsika. Ny voalohany dia hoe ho avy ny farany izao tontolo izao talohan'ny safo-drano. Ny safo-drano tokoa mantsy dia fiafarana izay efa nambara ela mialoha, kanefa nitsinitsiniavana. Ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 9, ka ny 12 dia ahitantsika toe-jadra anankiray izay nanaitra zao ny voalazany teny. Ary nahita aho rehefa nivoahana ny tomboka sy fahenina, dia nisy horohoron-tany mafy ary tonga mainty tahaka ny lamba vololososaonana ny masoandro, ary tonga tahaka ny raha avokoa ny volony. Ary nkitana tamin'ny lanitra dia niraraka tamin'ny tany toy ny avy manitsana ny voany manta, raha ozongozon'ny rivotra mahery izy. Dia lasa tahaka ny taratasy naorina ny lanitra, ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindra niala tamin'ny fitoerany. Ary ny mpanjaka ny tany sy ny lehibe sy ny mpifiarivo sy ny mpanan-karena sy ny lehilahy mahery amin'ny andevo rehetra sy ny tsy andevo rehetra dia nihery tao amin'ny latin'ny lavaka sy tao amin'ny vatolampy teny an-tendrombohitra,
ary izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatirampy mianjera aminay ka feno izay amin'ny tavalay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy amin'ny fahatezerany zanak'ondry fa tonga nareo lehibe ny fahatezeran'ireo ka iza no mahatsanina. Ry mpiara-mianatra namana isany mahavariana ny mahita le antsoantso eto. Raha tokony horakoram-pifaliana ny fisehon'ny zanak'Andriamanitra satria manambara ny fisehon'i Jesosy zany tantara izany dia antsoantso hafa indray no navoakan'izy ireo, antso feno tahotra, feno teboteby ary fanapahan-kevitra fa hitady fahafatesana satria tsapan'izy ireo fa tonga ny fahatezeran'ny zanak'ondry. Zanak'ondry moa no iantsoana an' Jesosy. Jesosy nahoana no zany natentsoana Jesosy satria efa fantany izany toe-javatra izany ary fantany fa tsy misy azo antenaina intsony ny aminy ka zay no nahatonga azy manao hoe mianjera aminay ka feno izahay amin'ny tavalay mipetraka ambony seza fiandrianana. Tsy tampotampoka ny fisehon'izany toe-javatra izany ry mpiara-mianatra fa efa nisy filazana mialoha, efa nisy fanambarana mialoha fa matoa ny olona anankiray tratra zany toe-zavatra izany izy no tsy nentina indray lay hafatra. Zao no nambaran'i Jesosy amin'ny Mateo 7:24-25 manao hoe ary ho toriana amin'ny firenena rehetra ny filazantsara dia vao tonga ny farany, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany. Afatra ho an'ny tany manontolo ny afatry ny filazantsara kanefa mampalahelo misy olona mbola tsy vonona ny andrainy izany. Ka raha very izy ireo tsy hoe noho ny tsy fahafantarany fa noho ny fandavany tsy hino sy tsy akatoy izany. Ary teo andrina no nisarian'ny Jesosy ny sain'ny kristianina ny amin'ny safotr'izano. Zao no voalazan'i Jesosy eo amin'ny filazantsara amin'ny Matio, Matio 4:20. Matio 4:20 ka manomboka eo amin'ny 9:30 sy ny manaraka dia hoy izy hoe fa amin'izany io andro sy ora izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjelan-lanitra aza ary na ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany fa tahaka ny andro Noa dia ho tahaka an'izany koa no fiavinany zanak'olona. Tamin'ny andro safotr'izano efa 20 taona ilay mpitory ny fahamarinana no efa nampitandrina nanomana ny olona ny amin'ny safotr'ano izay ho avy. Saingy nampalahelo tsy niaina izy ireo, fandavana no nataon'izy ireo. Tsy hoe akory tsy naomby ny asan'ny Noa fa izy ireo mihitsy no tsy niaina. Ry mpiara-mianatra namana isany efa tahaka izany kio fa nanomboka tamin'ny faraparan'ny taonjato 940 no efa nitoriana ny afatra momba fiverenan'i Jesosy ary nitaomana ny olona mba handositra ny faharatsiana rehetra hiverina eo amin'i Jesosy fa saingy izao tanteraka ny tenin'ny Petera 2:7-7 manao hoe fa fantarareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany dia hisy mpaniratsira avy haniratsira mandeha araka ny volany ka manao hoe aiza ny teny fikasana ny amin'ny fiavy. Hitantsika eto zany fa ranitranga ny safotr'izano dia efa nambara ela 20 taona ny nanomana Noa ireto olona iretiny amin'izany safotr'izano izany. Fantatsika tsara fa ny Petera moa dia nilaza mihitsy fa miniajamba sy manadino taranak'olombelona. Zay ny olona moa amin'izao fotoana izao fa anganongano fotsiny zany tantarany safotr'ano izany. No heverina toy ny arira tsy misy izany kanefa tena zava-nisy teo amin'ny tantara. Fantatsika moa ny zavatra niseho amin'ny Genesis 1. Andeha ho jerentsika ny voalaza ny Genesis 1. Genesis 1 ka ho jerentsika eo ny 9:40. Genesis 7 azafady ka ny 9:40. Fantatsika tsara fa niditra tao anaty samby fiara Noa
Ary zao ny voalazanten'Andriamanitra ary nidina ary izay niditra tao dia lasy vavy avy tamin'ny nofo rehetra araka izay nandiny Jehova ary narindiny Jehova tao izy. 7 andro mialohany anakatonana n'ilay varavaran'ny sambo fiara de niditra Noa. Fa ny olona kosa tety ivelany mbola toa nitsinjaka naneso ny hevitra ny Noa sy ny fianakaviana ho toy ny olona tala. Narindrin'Andriamanitra ny sambo fiara, nikatona ny varavara-pahasoavana. Le mpiara-mianatra namana isany tsy ho ela hifarana koa ny androm-pahasoavana hikatona ny varavaran'ny famondram-po. Kanefa mandra-pahatonga an'izany fotoana izany de manana asa atao isika hampandre ny olona ho avy Jesosy. Zay ny fizarana voalohany. Fizarana faharoa, tonga ny farany ho an'ny Sodoma sy Gomora. Fantatsika tsara izao ny tanàna lehibe zany. Ary tsy Sodoma sy Gomora ihany moa no na voaringana tamin'ny fotoana io, fa ny tanànany Adma koa tao anatin'izany, tanàna Zeboima araka voalazan'ny Genesis, voalazan'ny Deutéronomie. Fa inona no nahatonga ny fandringanana? Ny antony de zao, ny tombony faharatsiana. Voalazan'ny Petera faharoa, voalazan'ny bokon'ny Joda, voalazan'ny bokon'ny Ezekela, fa tsy nitandrina lalàn'Andriamanitra izany tanàna izany, ary miteny ratsy zay manana ny fahalebiazana, feno fijangajangana, ny avonavona ny olona, feno fahavetavetana. Ary hitantsika tsara fa nampitandremana ihany koa izany tanàna izany. Zany no zatra nitranga tamin'ny tanàna Sodoma sy Gomora. Ary ny tanànan'ny Sodoma sy Gomora, de zay ny apôstôly Paoly araka ny andininy natao tadina hoe ary zany de nanjo azy mba ho anatra sady nosoratana zany ho fananarana antsika tamin'ny alalan'ny tantara Sodoma sy Gomora tokoa, zay naringana tamin'ny afo. De tahaka an'izany koa ny zatra hitranga amin'ny andro farany, araka ny voalaza ny bokin'ny Apokalipsy 2:20, ho aringana amin'ny afo ny faharatsiana rehetra. Re mpiara-mianatra namana isany, ny apôstôly Paoly amin'ny bokin'ny Romanina 2:1, 9:20 ka hatramin'ny 9:30 de mitanisa reo faharatsiana eo amin'ny olombelona ny apôstôly Paoly. Saingy tsy natao an'ny olona tamin'izany fotoana izany, izany afatra izany, tsy ho an'ny jentilisa fotsiny ihany, fa natao ho anao ihany. Io zao ny voalaza ao amin'ny Romanina 2:1 ka ny 9:20 ka hatramin'ny 9:30 zay somary dingadingantsika ihany zay zavatra voalaza ao. Inona zavatra nitranga? Eo amin'ny 9:2 Romanina 2:1 de ozy hoe nandoka tena ho endry izy tonga atala. Koa ny voninahitr'Andriamanitra tsy mety lo de nosoloany zavatra tahaka ny endriky ny olona mety lo. Zany zavatra nisy. Zany tanysain'ny Paoly. Ary ny fahamarinan'Andriamanitra de nosoloany laingy. Mampalahelo fa mitranga zany de amin'ny tontolo kristianina aza ny fahamarinan'Andriamanitra de nosoloana laingy, fampianarana diso no menan'ny olona. 9:20 feno tsy fahamarinana ny rehetra, feno fieremana, feno lolo-po, fialonana, vonoan'olona, fifandirana, fitaka, otro-po, endrikendrika, zany rehetrarehetra zany tanysain'ny apôstôly Paoly. Tsy hoe ho an'ny jentilisa ihany zany filazana izany, eny fa ho antsika tsirairay avy ihany koa, satria ny Baiboly de nosoratana ho antsika. Tonga ary ny fotoana teo amin'ny toerana anankiray, raha nakaina teo amin'ny hazo terebitan'ny Mamre i Abrahama, indro nisy eo tamin'ny Andriamanitra, niaraka tamin'ny anjely anankiroa. Raha nahita an'izany Abrahama de nanasa reto mpamangy avy any an-danitra mba hiatrana ho aminy ary hisakafo ao. Ry mpiara-mianatra namana isany, toetra tokony ananako, tokony ananantsika zany toetra tsara ny Abrahama zany.
tia mampiatrano an'le mpamangy avy any an-danitra. Ary Andriamanitra nanome ny valo sosady ary teo no nampanantenan'Andriamanitra ny Abrahama Sara fa hananjanaka izy ka ho tonga hatramin'ny Mesia ny taranaka izy ireo. Rehefa tonga tao reto mpamangy avy any an-danitra, nitsena azy i Abrahama. Inona ny zavatra nitranga? Tsy nanafina ny fikasany Andriamanitra. Na mba hafantarany Abrahama ny zavatra hitranga eo amin'ny andravana ny Sodoma sy Gomora. Zao no voalaza eo amin'ny 9:12 amin'ny Genesis 12:12 manao hoe hitinao ka izana efa natanteraka izay tokony izy araka izay fitarainany tany izay efa tonga ty amiko na tsia, ary raha tsy zany dia ho fantatro. Dia nifampiresaka amin'Andriamanitra i Abrahama. Fantatsika tsara ny zavatra nitranga fa tanteraka ny teny mpaminany Amosa 4:7 manao hoe tsy manao na inona tokoa Jehovah ny Tompo raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompo. Azon'Andriamanitra natao tonga dia nandringana Sodoma sy Gomora. Fa saingy izao fantatr'Andriamanitra fa misy zanany aho dia andeha hamonjy an'izy ireo izy. Zany ny fitiavan'Andriamanitra, zany ny fitiavan'Andriamanitra anao. Hitan'Andriamanitra ny finoany Abrahama, nankeo amin'ny Abrahama izy. Dia niresaka tamin'Andriamanitra i Abrahama. Fa le anjely kosa lasa nirosona kany amin'le tanàna mba hiantso ny olona hiaino ny fampitandrema. Ary tonga ao an-tsaina metrany ny afatry ny anjely izay natanteraka ny asany koa amin'ny andro farany ka hiantso ny olona hiala ao Babilôna, hiala amin'ny faratsiny maro samihafa. Fa dia nifampiresaka tamin'Andriamanitra i Abrahama. Hoy i Abrahama hoe amin'ny Genesis 4:20 manao hoe sanatria anao raha anao toy izany ka hamono ny marina miaraka amin'ny miloko. Tsy tsara marina va ny mpitsara ny tany rehetra. Tsy ny amin'ny momba ny Sodoma ihany no notinian'ny Abrahama, fa ny momba ny toetra n'Andriamanitra ihany koa. Toy izany koa no hitranga mialohan'ny famaranana ny tantaran-tany ho sokafan'Andriamanitra ireo boky any an-danitra. Ary avelany hamakafaka ny zava-misy ny voavonjy rehetra mialohan'ny andatsahany hafa andevonana ny faratsiana eto an-tany. Zany hoe manana arivo-taona isika ametrahana ny fanontaniana sy ahafantarana ny valiny izay tsy mola fantatsika ankehitriny manao hoe nahoana ary nahoana ho fantatra izay amin'izay fotoana izay. Zany hoe ny fanontaniana sy ny fampiresahan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama dia nanao fitsarana famotim-potorana Andriamanitra mialoha ny farany dia hisy fitsarana famotim-potorana izay ataon'Andriamanitra amintsika ihany koa. Ary izay no fizarana farany hoe ho avy ny farany izao tontolo izao. Ny Daniela 7 dia manome antsika tompo-maso momba ny amin'ny fanoritsoritana ny fitsaran'Andriamanitra. Fotoana mantalanjana tokoa zany fitsaran'Andriamanitra zany satria io ny fomba amahan'Andriamanitra ny olona ny fahotana sady hamonjeny anao ary hamonjeny ihany koa izay mbola maniry hanapa-kevitra hifandray aminy anatin'ny fanekena. Amin'ny Daniela 7 dia hitantsika ao ny fizotry ny fitsaran'Andriamanitra. Hitantsika ao ny hoe iza no mpitsara, iza ny mpisolo vava, iza ny mpanatrika, ary iza ny tsaraina. Tsy salasalana fa ny taranak'olombelona no tsaraina. Zao ny voalazan'ny mpitoroteny 2:12 manao hoe fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ao amin'ny fitsarana. Ary ny apôstôly Paoly dia nilaza manao hoe samy misy ao anoloan'ny fitsaran'Andriamanitra isika rehetra ny tsirairay avy dia samy andalo ao anatin'izany fitsaran'Andriamanitra izany. Nefa na izany na tsy izany aza Andriamanitra dia eo anila antsika mandrakariva. Manome antsika fanazavana manan-danja momba ny fitsarana ny tantaran'ny fonan'ny Abrahama ho an'ny Sodoma sy Gomora. Miharihary fa efa nofotom-potorana ny fahotan'ny Sodoma ary nambaran'Andriamanitra fa lehibe tokoa ny fitarainana momba azy
noho ny fahotana kanefa tsy ny amin'ny sodoma ihany sy gomora ihany no nanaovana fanadihadiana melony andravana azy ireo navelan'andriamanitra andinika tsara abrahama raha aradrariny na tsy ny fanapa-keviny andringanana ny ratsy fana marin'andriamanitra isika zany zao no niarany faran'izao tontolo zao isika ihany koa no andalo fitsarany lanitra ary rehefa andalo eo tsika jesosy lay zanak'olona ny vonina mba anafaka atsika raha manaiky anao manaiky a jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika alao sary an-tsaina hoe manatrika fitsarany ianao miaraka amin'ny tsy ambaratelonao ny mombamombanao moa misy fanantenana ve ho anao mpiara-midinika namana jesosy ny fanantenana ho anao tahaka ny Josia mpisorona be rehefa niseho fitsarana izy Andriamanitra Jesosy Kristy no nanavaka azy ka nanao hoe esory aminy ny fitafiana maloto fampiakanjoy akanjo fiangona izy tompo anio mba tsika tsiraray avy ka na dia tsy azonao atao aza ny atodra ny fiapakana ataon'ny fahavalo dia azontsika atao kosa miandrandra fandresena raha manaiky an' Jesosy ho mpisolo vava atsika isika raha manaiky an' Jesosy ho tombo sy mpamonjy azy isika tompo anio mbanao tantana ny fiainantsika tsiraray avy hivavaka isika Andriamanitra rainay io misotranao zay no ny lesona sarobidy zay nomenao anay tamin'ity hariva ity tamin'ity andro ity ka nahafahanay mbola nahafantatra indray fa tianay ianao ampio zay Andriamanitra mba ho raisinay ho an'ny tenanay reny anatra ireny ka amin'ny fotoana zay mbola havelomanay dia anaiky an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy anay izahay mitahiny mpiara-mianatra rehetra ary apetraka eo am-pelatananao hatrany ny tontolo ny sabata zay omenao anay ahitana fitahinana izany mivavaka tonona isan-tany amin'anaran'i Jesosy amen. Mianatra eo an-tongotrao